Misaotranao Jeso malalo Tsatrizao fotoana mamizao Ianaranay antongotrao Izahay izay mpianatrao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetrabetsaka ao am-ponay ao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetrabetsaka ao am-ponay ao Iroteny avy aminao Itoetrabetsaka ao am-ponay ao Faly miarabantsika tsirairay avy indray manaraka izao fandaran'izao tonga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity dia manentana anao trano mba zoto hianatra ny tenan'Andriamanitra raha isotombontsy lehibe ho anao mandrakariva amin'ny fandraisana an'izany alohan'ny dirantsika ny amin'ny votoatin-dresaka dia vavaka isika Tompo Andriamanitra Tompo Mpanjakanay lavela-pisaorana anao zahay satria zavatra rehetra dia ianao no manatanteraka azy ka dia mbola ankina fiainao am-pelantananao no avy ny iray manontolo eny fa hatramin'ny fiainana iara-panahy mba hitombo mandrakariva ao aminao ka tsy hiemitra izahay fa handroso anaraka anao aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe araky ny modely talohan'ny 1844 dia ninon'ny olona fa efa eto an-tany hozy izy ny fitoerana masina. 7 ny fitoerana masina no heveriny William Miller fa resahan'ny Baiboly. Jesosy dia Joda ny lanitra ary ny tempolin'i Jerosalema iray manontolo hozy izy. Ny fitoerana masina tao anatin'ny tempoly Jerosalema ny tany ary ireo olona masina. Nitsoahany tamin'izany fa ny tany no mila diovina amin'ireo. Na dia teo aza fa adisopana tena nalalina nanjo azy tamin'ny 1844 dia tsy mba very fanantenana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela i Miller. Tamin'ny 1849 izy no dodimandy mpidim-bola tao anatin'ny hafanam-po nandritra ny ireo taona farany ny ainany dia tsy nahita intsony ny masiny ka tsy afaka nitarika ny fampandrosoana ny fotom-pampianarana izay nitoy izy kanefa tamin'ny-pahatokiana no nitany ny anjara asany teo amin'ny fihetsehana adventista. Rehefa nandroso io fihetsehana io dia tonga zava-dehibe ho an'ny fatakaran'izy ireo ny amin'ny fitoerana masina sy ny Daniela 9 ary ny Hebreo 9 sy ny 9. Ny Hebreo 9 manko dia maneho ny fisian'ny fitoerana masina roa, ny iray eto an-tany dia ny iray any an-danitra. Dia ny Hebreo 9 indray dia maneho fa Jesosy hozy izy dia manao fanapaom-pivavahana ao amin'ilay tena taberna kely izay nahorin'ny Tompo fa tsy nahorin'olona. Mahavariana ny fifandraisana eo amin'ny fitoerana masina any an-danitra sy ety an-tany. Nisy karazam-panapaom-pivavahana roa tao amin'ny fitoerana masina tetỳ an-tany. Ny anankiray isan'andro dia ny anankiray isan-taona. Nakao amin'ny efitra masina isan'andro manko ireo mpisorona ary mitondra ny ran'ireo fanatitra samihafa. Dia ny mpisorona be irery ihany no miditra tao amin'ny efitra masina indrindra izay mandeha isan-taona amin'ny andro fanavotana. Amin'ny maha-mpisorona be any Kristy no nidiran'i Jesosy indray mandeha monja tao amin'ny efitra masina indrindra ao amin'ny taberna kely any an-danitra izay nitondran'ny rany mba hanaovana fanavotana ho an'ny fahotan'izao tontolo izao. Azo heverina zany fa tombontsy mahafaly aoka izany raha toy isika mba isan'ireo mpamaky an'ilay tonga tamin'ny fahatakarana ny zava-misy marina tamin'ny 22 oktobra 1844 io.
satria niezaka tamin'ny fony mba hahatakatra ny fahadisoany ireo mpino ary nitolona tamin'ny fahadisom-panantenana dia nitarika azy ireo amin'ny fahatakarana mivelatra sy lalina kokoa ny filazantsara sy ny baibolin'Andriamanitra. Tahak'izay ataony amintsika raha toy isika mitodika amin'ny teniny amin'ny toe-tsaina feno fianteherana aminy sy feno fahazotoana dia mino sy matoako fa miasa tena miasa ao amintsika Andriamanitra. Alao hery ary misy dikany avokoa ny zavatra rehetra misy. Nisy teo amin'ireny tabernakely ireny, ireny modely ireny, taratry ny zavatra misy any an-danitra no naseho eto an-tany. Entina hanam-pirofona aminao fa Andriamanitra dia te hifandray amintsika bebe kokoa mandrakariva, teo eo anilantsika, teo eo anilanao izy ka dia airezo ny dia, aoka tsy ho kivy fa antsoe mandrakariva ka izy dia. Izany lesona izany anie hitondra fa melomelomana anao indray ka dia manasa anao hanaraka indray ny amin'ny lesona manaraka rahampitso. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona menao anay izany. Misaotra Tompo fa Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao. Mampitodika anay indray amin'ny zavatra rehetra nisy, aloky ny zavatra any an-danitra fa ny zavatra tena ataonao any dia fanelanelana eo aminay ihany koa ka dia meteza ianao hitondra haim-panahy lehibe ho anay ihany koa ary fihetsehana ho anay izay miandry ny fiavianao eny amin'ny raholanitra mba hijoro mandrakariva ary koa hafahana fo ho hifankatia tsy hifanavaka fa hifampifanohana ary hifampitantana satria samy efa zanaka voafidinao tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.